fiadanana ao aminao sy ny ankonanao fiadanana ao andapanao amin'ny fifaliana lehibe dia lehibe no rabako anao amin'ity andron'io ity ary ampanitry tena lehibe ihany koa no joroako vavolombelona ny hatsarana Andriamanitra teo amin'ny fiainako tamin'ity taona 2020 sy 2020 tena ny famafao dia tena mifamafao tokoa ny zavatra niainako sy ny sedraiko fa tamin'ny farany dia tena zao hoe nandresy ary rehefa nandresy dia nisy vahagagana rehefa nisy vahagagana dia tonga isotra ny tompo tena mifanaraka tsara amin'ilay lohahevitra izay nibanjintsika tao anatin'ity 3 volana mifanesy lasy ity mihitsy ny etapy sy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako satria tao amin'ny alalan'ilay fandresena teo ny nanomboka tena ny asa ny tompo niditra tamin'ilay fahagagana tamin'ny fomba tsy takatry ny saina dia tonga aty amin'ilay fisaorana dia tena hoe tsara ny tompo tena Andriamanitra anankiray hoentiko hanorenana an'izao fijoroana vavolombelona izao dia tena Andriamanitra izay voarako sao amin'ny salamo tsy efa diso fantako sy fantatrarao loatra fa tena marina amin'ny teniny ny tompo salamo 7:30 dia raisitsika eo amin'ny andinin'ny dimy sy ny fahenina izay mifankitoiza amin'ny anaran'ny tompo akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary mahatoky azy fa ho ataony tanteraka ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary andrariny ho anao tahaka ny tatao fofonana. Alleluia, amen. Zay tena Andriamanitra ny entiko hanorenana an'izao fijoroana vavolombelona izao izay ezahako fitinina ao anatin'ny fotoana vitsy monja fa ho aza avaiko ihany koa mba ahafahantsika matakatra ilay tena fomba fiasan'Andriamanitra raha tojo-olana tahaka an'izany ianao dia aza kivy fa hiasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainan'ny tompo. Iarahantsika malala ary ho anareo rehetrarehetra ao Liban dia nifaneraserintsika nandritra ny 10 volana teo. 10 volana teo no nifaneraserahantsika, niarahantsika mivavaka, niarahantsika nandeha sortia, niarahantsika mifankahita 10 volana teo no fotoana izay niarahantsika. Mariako fa raha niala tany Dubai tamin'ny faran'ny volana febroary dia tena niteny tamin'ny tompo 3 andro tsy farana n'ilay volana. Ny olana manko dia izao rehefa niala tamin'ny asa koa izany novembre 2022 dia niala tao amin'ilay asako dia rehefa niala tao amin'ilay asako dia nifanena tamina problème anankiray dia izao hoe nisy nigériana nankorotsana tao Dubai tamin'izay fotoan'izay dia nidiny zareo ny visa afrikana dia rehefa nidiny zareo ny visa afrikana au moment za mivoaka mihitsy niala tamin'ilay asako ilay visa nidy nampidirina ny visa tsy mivoaka nampidirina ny visa tsy mivoaka lany amin'izay ilay visa na visa 2 volana izany ilay hoe période de grâce ozy izy zareo izany hoe menanao maimai-poana izany rehefa mavita contrat ianao 2 taona dia mahazo 2 volana maimai-poana ianao avy amin'ny fanjakana hitatavanao asa vaovao indray tsy andoavanao visa. Tapitra amin'izay nefa ilay 2 volana hiditra amin'izay natsofoka visa refusé ilay visa. Tamin'izay aloha mila hoe mivoaka ny firenena izany mandeha réservéna ny billet, nividiana ny billet, nividiana ilay visa andeha hiainga indray vao hoe non annulé andray izy indrona tao izay zavatra fa tena tsy nanjary fa raha najanona dia mipetraka tsisy taratasy. Dia any Dubai nefa rehefa tsy misy taratasy ianao dia mandoa 50 dirham isan'andro nandeha ny andro nandeha ny fotoana. Tady asa tsy nentina hita asa mihitsy izany nandritra an'izay fotoan'izay satria olona koa mitady daholo olona misy taratasy ny ilainay olona misy taratasy nandeha fa tena nivavaka amin'izay tena hoy hoe sa tompo mila miracle fa tena tsy vita raha hoe ny fievitr'olombelona fotsiny amin'izao ny olona tsy andrainao hiasa dia andontrosanao direct izany nisy asa ihany hitako fa zao hoe 1200 ny karama dia tsy mivoaka mandritry ny 2 taona fa dia midy amatrano fotsiny dia hoe non tany amin'ny liberté ny alako tsy hiverina higaja sy hiditra maizina ohatran'izany sady zareo tompo-tanàna izany no manakaramanao dia misarin-doha ianao voalohany indrindra dia mifaharoa 2 taona koa ianao tsy mivoaka mihitsy asa trano ilay dia izay non refusé-ko izany fa tsy dégradé mihitsy akony satria tary efa nahazo fahafahana no afaka nanao izay tiako natao afaka niditra tamina groupe rehetrarehetra izao avy dia hidy indray za tsy d'accord amin'izany dia nilaviko ilay izy dia teo amin'izay taraina tamin'ny tompo ny fotoana teny am-piandohana teo efa nisy ihany fahakiviana tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa mpanetry tena no tenenako an'izany tena efa nisy ny fahakiviana ary nisy mihitsy ny tena fametrahana fanontaniana miheno ve sa tsy miheno Andriamanitra satria tena hoe
Mieritrretina zany hoe nialana tamin'ilay asa mba tena hoe nanana fahafahana amin'izay amin'ny lafindrehetra nefa nialana tamin'ilay asa koa raha vao mainka mitondra pira zany ilay zavatra nitranga fa araka ilay loha hevitra vandrinitsika amin'ity farany taona ity dia ny hoe fisaorana dia tena hoe isaorana ny tompo zavatra rehetra fa misy antony daholo. Rehefa nangataka izay miracle izay dia farana tsara mihitsy ny volana febroary dia tamin'izay ny tena Jesosy na niofatrano amin'ity farany volana ity ary ngira vao miala eto tena tsy ahita tsony amin'ny volana ambony io fa milanao miasa eo amin'ny fiainako satria mipetraka ivelany moa ianao mandoa trano miantoka sakafo rehetrarehetra iny dia nifatranonay tamin'izany somary enjakenjana ihany dia tamin'izay fotoana izay ihany teny hoe tomba tsisy tsotra manambola tsony mihitsy ny ako tsy hitako tsony mihitsy atao fa za raha efa mitrosa tany amin'olona dia tsy possible tsony mihitsy ny ipetsako tsisy asa fa mila miracle kandro tonga ilay miracle. Nisy olona tena tsy napoizina mihitsy avy any Liban no natafaresaka tamina namana anankiray dia mitady ankizy nandritry ny 9 bolana iara-iasa aminy any Faraya. Dia tamin'izay moa zany le namako niteny hoe zaho ozy manana namana any Dubai efa vita ny taritasy nefa saika hody izy fa sao dia mety aminao fa mifampiresaha aminazy. Dia rehefa nandresaka zay dia nazavaiko azy ny problème tsy afaka hoany satria zao ny problème ko tsy possible mihitsy no any andianako any aminareo fa tsy maintsy mandoa ny troso io raha vao miala eto Dubai fa raha ohatra ka andeha any firenena hafa dia obligé tsy maintsy mandoa fa raha ody any firenena koa dia afaka asian'zareo fitomboka fotsiny zany ny passeportko hoe tsy nandoa troso dia mety hoe afaka 2 taona indray na 3 taona vao tafaverina eto amin'ity firenena ity fa raha hifindra ny firenena misy anao aza tsy maintsy mandoa ny volo nefa tsy manana fahefana afaka mandoa an'izay volo izay. Dia teo moa zany ilay ramatoa no niditratsetra hoe tsy maninona fa ho alefako ilay vola andoavanao an'le troso anao any fanjakana dia ho vidiko ilay billet dia ho vidiko le visa hijanonanao eto fa kosa mifanaraka tsara tsika fa zao hoe ho averinao ilay vola trosa satria ilay trosa tsy misy idirako fa za iantoka amin'ny bianao sy ny vizanao dia ilay trosa ho alefanao. Olona tsy mifankalala anahy tsy mahafantatra anahy tsy mbola nahita anahy tsy mahalala ny tantarako nefa dia tonga dia nandefa n'ilay vola tamin'ny Western Union direct Liban Dubai naloa ilay vola 3 andro fotsiny teo amin'ny 3 andro mahery teo vita ny rehetrarehetra. Tena mitenanao fa ray andro tsy farana ny volana za tena nidongo tamin'i Jesosy hoe tsy maintsy tonga ilay miracle alohan'ny tsy farany volana ity fa ray andro talohan'ny farany volana zany farany volana février 27 février niala tao a Dubai niampita nandeha tany a Liban sady voalohany troso koa complet ny zavatra rehetrarehetra tsy nila nandoa fatrano tsony tao aorianan'izay fa tamin'izay ny farany niala tao nifindra tonga zao matsara izay ilay miracle. Fa ny zavatra tao an-tsaiko dia zao hoe mivavaka nataoko zany mangataka Jesosy hanirahanao any Mosesy hanafaka anahy eto Egypta fa manaiky kosa handalo désert ary ankasitraka an'izay zavatra nitranga any amin'ny désert fa tsy memenina dia tena hoe mpanetsetena ny tenako anao fa nandalo désert tena tsy takatra ny saina tokoa nefa tonga tamin'ilay désert fa zao hoe efa ambony be mohatra lako vao niala hoe andalo désert dia na inona lalovako ao dia heretako fa rehefa hifarana amin'izay ilay désert dia ny zavatra nitranga amin'izay ho an'ny olona izay mipetraka any Liban moa zany dia mahafantatra tsara fa nisy ilay adiny Gaza sy Israël teo zany nisy ny fanampoana bomba sy ny sisa ohatra dia somary nafanafana ilay ady dia natahotra ilay olona niasako dia rehefa natahotra ireo olona niasako ireo dia lasa zareo lasa iny nefany za anatina trosa satria za efa nandahatra amin'ny voalohany zany tsy soratra amin'izareo fa ilay mifanarahanay hoe efa bolana fotsiny nefa nitereny indray hisoratra amin'ny mandritry ny 2 taona tsy ao anaty programako satria za tamin'izay efa maika hijery amin'ny mama kandro moa mama lasa tamin'ny 30 avril tamin'ity taona ity za mama ny lasa dia tena tsapako koa hoe ny antony anankiray nanalany Jesosy anahy tany Dubai namerenany Jesosy anahy tany Liban satria efa fantany fa ho lasa mama ka raha fantany fa ho alay mama mafy be tamiko ny nandray an'izay zavatra izay taty a Dubai satria tsy mba misy namana akaiky hoe tena ifampahery fa tena hoe namana juste namana sur Facebook sur zany dia izay fa ny Liban kosa nefa dia tena hoe namana tena akaiky tao am-piangonana mihitsy tamin'ny andro nahafatesan'ny mama naray any vavao hoe maty mama tonga dia niray fiangonana rehetrarehetra.
nonga dia nampahery maivana ny alahelo. Tapaka sy namana koa mbola niazakazaka na manompo tena hoe maivana ny alahelo. Fa raha onjondroko samirery taty a Dubai dia tena hoe tsy zakako fa mavesatra. Fa tena hoe izay ny antony nandefasan'ny tompo miala Dubai nandeha Liban. Rehefa tonga tany nefa dia nandalo an'izay zay somary betsaka ny olana, betsaka ny teny nivadika tamin'ny fanekena amin'ny mpampiasa, tsy arak'ilay nieritreretina, betsaka ny zavatra natrehana, mafy ny zavatra natrehana. Fa efa nioma hoe andalo desera dia mifantanjona dia zao hoe andeha amin'ilay tany kanana ao aorianan'ilay desera dia efa natao ambony foana Montréal. Somary nataon'zareo tajo moa zany ny passeport koa, somary tsy nomeny zareo mihitsy chaque fois mitahika dia miala olana foana izy, voyage foana izy dia nefa ny passeport tsy nomeny. Fa farany amin'izay dia voyage farany zareo dia ozy mantsy zareo ianao no tinja mitoraka tia koa zao tsy maintsy menareo anahy ny passeportko. Fa tsy azoko atao intsony no hijanona satria tena eo ampanasana trano miala avy any le raha matombo tena dia voyage zao dia zao zay fa na izy anao ny aterinay ny namanao zay andeha tsisy resaka tsisy ninina. Fa tonga dia zay tsy nangorona tsy navoaoriko tsony ny entako fa zay voaray an-tanako teo fotsiny. Laza izy fa 12 andro no andeha nangataka tamin'izareo ara mba omena vola mba hoe ataoko sakafoko satria ianao hipetraka any amin'olo zany hiantoka sakafo anao rehetrarehetra fa tsy hoe ao an-trano. Tsy nentina nomery zareo. Fa le passeport kosa no dongiko, le passeport no azoko. Laza izy fa 12 andro dia hiverina, 12 andro tapitra tsy hiverina ihany izy fa mbola tsy fantano ny fotoana hiverena na roviana. Teo amin'izay vao niteny an'i Jesosy milanao miasa satria za koa tsisy taratasy, tsisy asa, tsisy ninina, tena natsiarina angirifika ny asa ihany ato aty amin'ny faraparany alohan'ny aingako nahita asa ihany fa asa tselika telo isan-kerinandro zany le hitako. Dia nefa n'izay telo isan-kerinandro nefa tsy mahavita mihitsy raha hoe sady etoana frais etoana sakafo na ny alefa any Madagasikara zara raha misy tsy nisy mihitsy na alefa any Madagasikara. Dia teo nangataka hoe Jesosy mila fanaovany ty fianako ty. Raha efa naneo miracle ianao tao aloha tao dia za tsy kivy fa mbola anio miracle endrenao fa aiza indray ny lalana. Dia tena hoe zava-mahagaga tsy takatry ny saina moa zany no naseho an'ny tompo indray fa nisy indray olona nikasihan'ny tompo ny antoka ny zavatra rehetrarehetra. Izany hoe tsy volana andalo tety ampelantanako fa tonga dia hoe mitadiava olona izany olona afaka manao ny taratasinao andalanao miverina any a Dubai noho ity ady ity fa mahatsiaro ihany izahay hoe manamana anay manana didy zay sao dia adin'ny tompo ianao tena ao anaty tafalatsaka anaty olana mafy be. Fa mitadiava olona afaka hikarakara ny taratasinao, izahay no andefa n'ilay vola direct any amin'ilay olona dia rehefa malalaka tsara ianao afaka mamerina ny volanay rehefa avy eo. Fa tena nitselatra ihany ny fona haino an'izany satria offre somary incroyable zany satria ny olona amin'izao efa anaty fasahirana na le tsy vola kely tsy vitany arivo na tsy vitana $100 na $200 na $300 fa tena vola be ny ilaina amin'ilay izy. Kanefa na manana korono ny fanao plus nandray an-tanana na ndefa ny vola rehetrarehetra tamina olona anankiray. Teo koa dia efa nisy ny sedra satria hoe azo atokisana ve olona efa nentina mbavaka mba tsy hivadika satria hitantsika fa ny vola ny fototry ny aratsiana rehetra. Alefanao any amin'ny olona ilay vola tsy fantatra ilay olona raha tena anao marina na tsy anao marina ilay taratasy tsisy pirofo tsisy vavolombelona fa tena nandeha tamin'ny herin'Andriamanitra hoe raha sitrapon'Andriamanitra ny kasihan'Andriamanitra ny fony izy miravavy dia andeha ny zavatra izy vita iny nandalo ady sarotra indray ny nandeha nakany amin'ny consulat satria noho ny mahatsisy taratasy anahy dia tsy maintsy nangataka fanampiana tamin'ny consulat. Rehefa tonga tao amin'ny consulat voatery tsy maintsy natsoina ilay mpampiasa anahy dia voatery tsy maintsy niteny tamin'izareo ny taopoko tsika tsy teny an'izareo mihitsy fa noho ny anarany le raha matony soratra teo amin'ny passeport dia voatery tsy maintsy natsoina ihany zareo. Dia rehefa natsoina zareo dia nazavaiko tamin'ny consulat za moa zany efa miporte plainte hatramin'ny depuis le début hoe za teren'le raha matoy soratra aminy passeportko tsy meny ohatran'ny zosotrao ilay mifanarahanay ka tena hoe nanampy be anazy ny plainte napetrako tamin'ireny fotoana ireny satria vao tonga tany dia tonga dia niteny ilay sekretera hoe tadidiko tsara mihitsy ozy ity zazy ity efa nitaraina foana ny amin'ny ataon'ilay raha matoa. Dia zao nefa izy tena nariny zareo teny amin'ny arabe aka satria sady tsanotra iny tsy nambandana any amin'izay namanao azy inao hipetrahanao fa izay andeha tsisy resaka tsisy ninona fa tonga dia izay fotsiny dindana
dia tena hoe tsy mety izay natiany lalàna naiza tsy mety zavatra izay. Dia le ramatoa moa naivavabe anatin'ilay telefona iveriny fa zanga mba ndray zany nefa haut-parleur ilay izy eniny consilate daholo ny zavatra nyteneny rehetrarehetra. Dia ozony consilate matahotra ianao fa ampianay teo indray nefa dia tsy tagina indray ilay izy tena angamba efa presque ho 4 semaine teo indray vao mivaly nefa tsy niature anankiray le visa sy ny tariny herinandro tonga dia complet fa le soni nandrasana tany fanjakana efa 3 semaine efa tena nijijijy teo indray ahoana ity Jesosy ahoana fa ahoana lasa nandeha tonga tany rehefa vita amin'izay le soni niantso amin'izay izy tena tampoka be izay niantso ny anankiray anisany tsy mba hoe nilazalazako tamina namana satria mbola baraingo ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka ho raikitra sa tsy ho raikitra fa tena hoe efa sitrapon'ny tompo le izy niantso anazy zareo niazoma tsy maintsy mandeha anao ny asabotsy tonga dia lasa satria tsy afaka najanona ela tsony le izy fa ny makomana daholo zany ny ekipa rehetrarehetra hoe efa miteny hoe lasa zao dia tonga dia tapahana amin'izay le bi tapahana ny zoma ny bi ny sabotsy tsy maintsy nandeha dia na hoe sorako lehibe dia lehibe ny tompo fa tena hoe niasa tamin'ny fomba mahagaga izy nanafaka na nanaranazy anatina problème koa tena hoe sorako lehibe dia lehibe koa ny tompo satria nisy olona tsy nampozina ihany koa anisan'ny nanolo tanana nandefa volana fahako nandohan'le trosako izay navelan'le ramatoa zay taketra navelan'le ramatoa ny asako satria telo volana fotsiny nisy taratasy dia ny fito volana zany ahako ny tsisy taratasy tsony dia tena hoe taketra navelan'le ramatoa tena nandoavako vola tao amin'ny aéroport tamin'izay zavatra izay dia tena hoe nisofa nisy olona afaka ihany koa mba nanolo tanana nanampy tao anatin'izay fa raha sy fian'izany dia zao hoe tena zavatra tsisy nidirako mihitsy na nialako tany Dubai nankany Liban na nialako nankaty nakany Liban niverina Dubai satria amin'izao fotoana nanovako enregistrement zao dia eto Dubai ny tenako nitahin'ny tompo soamantsara tafaverina eto Dubai dia tena hoe raha ny lalana sy Jackson lalovako tamin'le roa hevitra fandresena iny tamin'iny no nazahoako an'le passeport tamin'le loha hevitra fahagagana nivoahan'le ide hoe andeha hanampy anao zahay efa midadava olona isorako ny tompo satria totosa soamantsara zavatra rehetrarehetra zany tena hoe akino amin'ny Jehovah ny lalanao makiasy ao ataony tanteraka betsaka ny olona mijery ny telefonako sy ny famantaranandro koa tselatra fofoana satria mbola Dubai le izy ny Dubai nefa plus que Liban l'heure ny heure zany dia gaga foana ny ilay tsara dia zay no heure-na Dubai dia efa maninona satria ny foko sy ny saiko mifaniriko mbola te hiverina Dubai ka tsy hovaiko mihitsy na ny famantaranandro koa na ny appareil rehetrarehetra fa aloha hijanona heure-na Dubai foana satria zaho mbola te hiverina any Dubai voninahitra ao an'Andriamanitra fa aty Dubai ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao ary te hiteny aminao anefa hoe tsy nisosa ohatry ny rano nandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra fa nisy ady natrehana tao nisy olana natrehana tao fa misy fotoana moa zany efa tsy te hitaraina intsony fa tena aleo tena mitaraina amin'ny tompo rehetra fa tsy mitaraina amin'ny olona intsony na mangataka vavaka intsony fa tena tonga dia hoe aleo tena apetraka eo am-pelatanan'ny tompo rehetra ilay izy ny olona kosa manana problème ny olona kosa manana zavatra hiadiny dia na aleo mipetraka amin'izay dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra rerany satria tamin'ny fotoana naren'ilay ramatoa anahy dia ny trano Ravavolatina no nipetrahako dia eto vao tonga saina fa izahay sy Ravavolatina no couple tamin'ny tombo avao ifampitondra izay mavesatra ifampitondra mbavaka efa nampy sy ny sisa dia rehefa tonga tao an-tranony dia tena hoe voninahitra ao an'i Jesosy fa ao amin'ny trano Ravavolatina dia misy ny rehetrarehetra misy rano ao misy jiro ao misy télé ao misy internet ao tena hoe tena nifanampy rehefa tonga koa izy ny week-end mbola mitondra sakafo tena hoe za tsy te hiteny hoe parazara fa tena hoe fitahin'Andriamanitra manokana ny nametrahana anahy tao amin'izany tokantrano izany satria raha andeha hitady trano tsy maintsy mbola hanofa raha sady hanofa trano anao no mbola hiantoka sakafo mbola hiantoka ninina very ianao fa tao amin'ny Ravavolatina izy tsy nampiantoka tsy nampandova trano anahy tsy nampanina fa dia hoe io ny trano mipetraka fotsiny mipetrahanao tovotry ny tranonao dia tena hoe ny zavatra ohatran'izany ravana malala tsy hoe mihitsy hoe zavatra bonne chance non Andriamanitra mihitsy nefa nandahatra an'izany fahasoavan'Andriamanitra mihitsy
ary tao anatin'izany ihany koa dia nisy ny fifanampiana teny, nisy ny fanohanana teny, satria tena hoe za anisan'ny very reny dia mamoa mihitsy koa nandrenesana ny nahafatesany reny Ravavolatina za sendra teo mihitsy dia tena hoe mitovy le filinina mifampahery satria lalana ny lalovako le izy dia ny lalovany ihany koa dia mifampahery teo dia tena hoe zavatra rehetra reto miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Aza eritreretina hoe parazara ny zavatra rehetrarehetra, fa ny zavatra rehetrarehetra dia nataon'Andriamanitra hoe tena hoe hiara-hiasa daholo ireny, ka izay mahatonga te hisaotra n'Andriamanitra manokana tamin'ny zavatra tsara sy mahagaga ary tsy takatry ny saina nataony teo amin'ny fiainako, satria za manokana dia mandinika ny tantaram-piainako dia tena te hijoro vavolombelona aminao hoe ma vie est une bénédiction, tena fendy fitahiana sy fendy fahasoavana ny fiainako, na dia tsy mendrika any andrian'izany aho dia tena zao hoe tsy navelan'ny trompo rery ao anatin'ny ady mafy natriako, olana ny lalovako, fa na dia ny olona mitazana ara dia mametraka fanontaniana hoe fa ahoana no ianao foana, satria tsy takatry ny olona ilay izy, fa ianao ary rehefa tena mametraka ny fiainanao eo am-pilazaran'Andriamanitra, rehefa tena mino sy matoky ny fitantanan'Andriamanitra ianao dia tsy very maina, tsy very mandeha, misy vahaolana omen'Andriamanitra anao foana, fa isaoran'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra mitranga. Tadidiko tsara mihitsy ny vavao teny tamin'ny ankizy hoe nariny ny debany an-tokotany miaraka amin'ny pasiporo dia tonga dia niteny daholo ny ankizy anio fangakana indray Andriamanitra ao ambadika izay zavatra izay, anio fangakana indray Andriamanitra, nandresy ianao anio fangakana indray Andriamanitra, dia tena izay tokoa, nandresy nanio fangagana ny tompo dia misaotra azy andro any tsara ny tompo tena tsara ny tompo, ary mino fa ianao koa dia anisan'ny ara iteny amiko hoe tsara ny tompo dia isaotra ny tompo izay. Dia izay ny tantarany vaky vakiko tamin'ity ary tena hoe isaorako ny tompo ampanetretena, fa nandeha ho azy ilay izy raha jerena amin'ny finoana fa mafy ny adinatria naharanofo, ny adi-tsaina, ny fitaintainana, ny fanahiana indraindray mitady anaraka eny ihany ahoana ihany, fa zaho efa tena mitoky ianao dia hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra, dia ny voninahitra ao n'Andriamanitra rehetra ihany fa izay ny fijoroana vavolombelona tiako zaraina amintsika, tena tiako ampirisena ao anatin'izay dia izao hoe aza mijery ny olana misy eo aminao io fa jereo ny habehan'Andriamanitra, dia aza kivy fa na dia tsy azonao androany, tsy azonao rapitso na rafaka pitso dia mbola ho avy ny fotoana, ary misy dingana mbola tian'Andriamanitra lalovanao ao matoa mbola tsy nomeny ianao ilay zavatra tiany omenanao, dia mahaiza miandry tantana foana fa mbola ho avy ny anjaranao, fa aza kivy fa mbola hiasa ny tompo amin'ny fotoana tsy takatry ny saina. Dia voninahitra ao n'Andriamanitra rehetra ihany fa mifampahirizana ao amintsika dia mirahasoa antsika samy hitahian'Andriamanitra, dia izao misaora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja, amen. Mahay hereza daholo ty atsika Jesosy.
Saina tuntka otsmat fitanao hatrafarany.